Eto amin'ny tranon'ny Jacob Andriambelo zany azo zany androany alakamisy fafitiny enina volana febroary de androany zany no ho avy aty zany ny ministre ny serasera sy kolontsaina Ramatoa Latina Kotondrazafa Tongarivo satria ho akarina officier de l'ordre national malgache Andriamatoa Jacob Andriambelo. Matazanao rino zany ny anisan'ny ampahan'ny miaramila hanao an'izany cérémonie fanomezam-boninahitra farany ho an'i Jacob. Mareo fa titre posthume izy io de zay zany. Ka fanazavana moa tô vetivety miaramila 400 zany no ame voninahitra azy satria raha chevalier zany de 7 raha officier 400 raha commandeur raiky amby roapolo de ohatrany fa de 8 anareo rehefa aveo zany fizotran'ny lanonana afaka fotoana vitsy. Plasy tovovavy tonga ny fotoana ankehitriny izay lalonana ara-panjakana alohan'ny Ramatoa Minisitra izay misolo tena ny filohan'ny Repoblika ny mari-boninahim-pirenena ho an'Andriamatoa ho an'ny Topoklahy Andriambelo Jacob. Io kosa amin'izany lalonana izantsika ankehitriny. Ramatoa Ministra serasera sy ny kolontsaina sy ireo mpiaradia aminy, ianareo mpanao gazety rehetra, ianareo fianakaviana, ianareo olo manakaza sivily sy miaramila manatrika etaona, ianareo mpiara-miasa tamin'ny Jacob Andriambelo, isika mpanotrona tombokolahy sy tombovavy amin'izao rao mainty mitatao fianakaviana izay namoizana ny ray aman-dreny mpanao gazety andry ny akina amin'ny fianakaviana ary olo malaza amin'ny firenena izao dia manolotra ny azafady ho fangatahan-dalana raha miteny manoloana anareo sady fanomezam-boninahitra anareo izay hotenenana. Miala siny ihany koa satria tsy mba fahoriana no tenenana, tsy mba fifaliana no tenenana fa fahoriana. Amin'ny fahoriana toy izao moa dia tsy mba misy teny fatenana na isafidianana, ny teny raha teo koa sy fandrombahana na ifanosehana fa noho ny lamina misy izay ny fanarahana tamin'ny fianakaviana sy ny mpiara-miasa avy ao amin'ny chancellerie dia izany voateny hitondra ny teny fo mialohan'izany fanolorana ny mari-boninahim-pirenena izany.
koa ny voalohany teny dia fisaorantsika n'Andriamanitra izay nanome antsika any Jakoba Andriambelo tamin'izany taona ny ainy an-tetembony tany izany, izay nahazoantsika ny soa sy ny tsara izay nozarainy tamintsika izay manatrika taona sy ireo izay sy manatrika fa teto amin'ny firenena eny fa na dia tany ivelany ary satria mpanao gazety raha teo ny tena. Manaraka izany dia isaorantsika ihany koa ny fitondram-panjakana malagasy izay nanaiky ny hanaovana izany asa fanaova gazety izany, indrindra moa fa amin'izao fanomezana ny maro voninahim-pirenena officier de l'ordre national malagasy izao. Koa dia ho lasan'izay ny rasy rehetra dia mba hatsoa sy tsara indray no iarahantsika mianakavy. Koa dia iroso amin'ny fanolorana ny maro voninahim-pirenena amin'ny fomba ofisialy iresika izay ho tariny ramatoa minisitry ny serasera sy ny kolontsaina ny fitarena izany sy ny fanolorana izany. Koa dia manaingatsika mpanazana rehetra hiara-hitsangana hanome voninahitra izany fanolorana ny maro voninahim-pirenena officier de l'ordre national malagasy izany, ary manainga fanazana amin'ny ramatoa minisitry ny serasera sy ny kolontsaina hitarika sy hanolotra izany maro voninahim-pirenena malagasy izany. Atlut! Zay! Filoha faratako ny maro voninahim-pirenena araka ny fahefana izay nomenanay izahay Lalatsina Andriatongariana, minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, dia manondritra anao Jakoba Andriambelo eo amin'ny laharam-boninahitra officier de l'ordre national malagasy araka ny didim-pitondrana laharana fa 24 aotra 1 tamin'ny 9 febroary taona 2020. Dembrare fenona feno any fianakaviana manontolo misaotra era-po erasena ny ramatoa ministry ny serasera sy ny kolontsaina nitarika sy nanolotra izany maro voninahim-pirenena officier de l'ordre national malagasy tamin'ny andriamatoa Jakoba Andriambelo izany. Top classe top mpampiasaina afaka mipetraka ianareo. Eny resy mianakavy amin'izao andro manjombona amin'ny fianakaviana izao, ary koa ho an'ny sehatry ny asa fanaova gazety dia mijoro etona izahay avy eo amin'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina izay tarihan'ny ramatoa minisitra tonga tsy sanatr'izany hameno fendro ho anareo
fa kosa tondra ny teny fampionona eny lahatr'Andriamanitra ny fahafatesana ka zakatsika mankandrefa baravarana koa mahaiza minona tompoko izay ny lahatra. Tompoko voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra izay. Misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny fitiavany, ny famondrampony amezan'izao mpanoko izao nandritra ny 7 taona. Indramanay ny boky ny mpanao salamo manao hoe misaoran'i Jehovah fanahiko ary sy rehetra atao anatiko, misaorany anara-masina, misaorany Jehovah fanahiko ary eza misy adononao ny vita rehetra. Misaotra an'Andriamanitra izay satria mba anisany nitondra ny traikefany teto amin'ity firenena malagasy ity ny ray aman-dreny teo amin'ny andro mpahavelomana tao anatin'izay 7 taona izay. Ary eto dia misaotra manokana ny fitondram-panjakana malagasy tarihan'ny filohan'ny repoblika nanome ny maha-bonina-pirenena ofisier de l'ordre national ho azy amin'ity andro ho an'ity. Ary dia misaotra manokana ny ramatoa minisitra izay nanaiky ho fitaovana teo am-pelatanan'ny fitondram-panjakana, nanaiky ampitiavana hanolotra izany. Misaotra anareo rehetra mpiara-miasa amin'ny ramatoa minisitra manotrona azy amin'izao ora sy fotoana izao satria fantatray tokoa fa namangidy toinona aza ny fahoriana, namafisatra toinona aza ny alahelo rehefa eo ianareo ray aman-dreny-pia tsy manao anjorom-bala ny fianakaviana manoloana ny famoiza malala toy izao dia hery lehibe ho anay zany. Misaotra mankasitraka ampitao amin'Andriamanitra filohan'ny repoblika ny fisaorana mba fankasitrahana avy aty amin'ny fianakaviana ray manontolo mitsaka amin'ny fianakaviana. Misaotra ny manaraka izany tompoko amin'ny andro manjomona toy izao no hitrakana araka ny tenina teo ary tompoko lahy dia navita be teto amin'ny tanindrazana tamin'ny asa fanaovan-gazety ny soratra izay nataony tamin'ny asany manontolo izay mipetraka tany amin'ireo ataontsika hoe orinasa gazety isan-karazany izay nodiavina dia mipetraka ho tantara ho an'ny faramandimby ary koa ho an'ny mpanao gazety rehetra indrindra ireo zariny aty aoriana izay mbola manony izany asa izany. Dia itony zahay dia mamerina aminareo fiaraha-mioro tompoko engany mba ho tahin'Andriamanitra nareo, tahin'ilay nahary ary mba ho tsonjovina amin'izay zavatra rehetra hodiavina. Dia mamerina an'izany teny fiaraha-mioro izany zahay. Ankoatr'izany tompoko dia amin'ny malagasy atsika dia misy ny voatsirambin'ny tanana, fahodranomaso, manovelona ary ramondamba ao amin'ny maty koa maiza minona tompoko fa izao ny lahatra reny. Mananitra ny fisaorana hiavana satria sompa-endrena malagasy ny fisaorana, hitolorana azy manakaja, ny manolotra azy miendrikaja. Lehibe loatra mantsy ny fitiavana ao anatinareo satria ny faneketena nanananareo ny amin'ilay didy sy andraikitra rehetra tanterahana indrindra ho an'ny ramatoa minisitra dia fantatra tokoa ny vesatra ao anatin'izany. Naiky ampitiavana ny fanotrona taminay tamin'ity ora sy fotoana izay mangidy indrindra amin'ny fisarahana ny ray aman-dreny izao. Ary tsy vitan'izany riavana, tsy vitan'ny teny mamy izay balsama manasitrana ny fomaratra, fa mbola narahanareo ihany koa ny vola makarena mba ho tanana miara-mandray, soroka miara-milanja tongotra miara-mamindra amin'ny fianakaviana, fa iray ihany tokoa ny ministry ny serasera sy ny mpanao gazety ka mitondra ianareo izay anjara mba ho fandivenana ny maty sy fahodranomaso ho an'ny velona. Lehibe ny fitiavanareo ary dia ho atsika izay velona dia tsy misy afa-tsy ny fanehom-pitiavana eo amin'izay toerana amen'Andriamanitra atsika zarao ny fitiavana izay ihany. Ary anisan'ny tarigetra izay apetraky ny filohan'ny repoblika moa ny fitiavana ny lehibe indrindra ho amintsika rehetra izany. Dia mirary izay riavana, mirary tokoa ny fitahin'Andriamanitra, ny fiadanan'Andriamanitra ho aminareo rehetra izao. Misaotra betsaka tompoko lahy, mankasitraka tompoko fa. Ny andro ny tompoko harivariva satsonay dia satsonay ny toetra miaraka aminareo kanefa araka ny fitenena hoe ny antena sakelena
ny fanjakana rodoavo ko dia nangataka lalana zahay hitsaitsaika satria mbola araky ny lazainao teo dia marina didy amandraikitra zay mbola iantsoroana ko dia mamerina tsara fiarahamonina aminareo ny programme efa fantatra raha teo ny fandeverana ko aza misosoka rehetra eny toboko fantatra tokoa ny adidy sy andraikitra ny eto adidy ny any andraikitra ary dia isika olombelona vesarana ny didy mandrakariva dia tsofondrano ianareo antanteraka izany ary dia ny fahasoavan'Andriamanitra anjoy ianareo mandrakariva eo ampanantanterana izany sotra Mangaiha maratra ny ao amiko zao rehetra izao rakotrazy navoko ny laozanao mbola ty ka tomany mahatsiaro ronidina izay natao tiana Isi atyarovana nanaraku Isi alemunana Jagaku Ipuniti Jamanana tenana Dari mulai tumanyana Sudah tumani yuita Nilazako ianao nilazako ny tsy ambarateloko efa notiavy ko ianao ny fity tsy haina feniko nefa alahilo sy tomany zakako no izany